La 4G Batelma vous présente Nivava. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Or commercial fa tsy or monétaire ilay volamena milanja ray taonina sy 300 kilao voatahiry amin'ny banky foiben'ny Madagasikara hatreto. Tsy mipaka amin'ny sandam-bola sy ny tokarena akapobeany or commercial ary araky ny anambarany pahy tokarena. Manameloka ny trangany seho tany amin'ny Université Antoliara ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra Atsimo sy Antsinanana. Miantso ny fitondram-panjakana izy ireo amin'ny fanomezana sazy izay olona nitifitra. Raha ny fanazavany minisitra tompona andraikitra efa nanomboka ny 1 jona teo ny fizarana vatsim-pianarana. Mahery ny 4.0 miliara ariary amin'izao fotoana izao ny fanonerana efa vitan'ny fanjakana ho an'ireo manana fananana voakasika tamin'ny fanamboarana rokadiny arivo. Amitoy hatrany dingana entina anonerana ireo ambiny tsy mbola voaloha araka namafisiny teo anivon'ny ministera fanajarenan-tany sy ny asa vaventy androany. Ankohonana enina lasira etsy no mahazo ny ankohonana miarana. Tetika asan'ny fitondram-panjakana enti manampy ny ankohonana manoloana ny fisian'ny valinaretina Covid-19. 10 alina ariary isam-bolana no azo amin'izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Brezil, mihoatra ny 10 mihitsy ankehitriny namony aina vokatry ny valinaretina Covid-19. Manoloana io nanatanteraka fidinana an-dalambe ireo mponina amin'ny tanàna samihafa any Brezil, manameloka ny tsy fanjaisana andraikitra ny fanjakana any amin'ny toerana. Ny adidirana efatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao or commercial fa tsy or monétaire ilay volamena milanja ray taonina sy 300 kilao voatahiry eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara hatreto. Tsy mipaka amin'ny sandam-bola sy ny toekarena akapobeany or commercial araka ny nambarany pahy toekarena iray miantarandriana io. Or commercial fa tsy or monétaire ireo volamena voango Madagasikara eo anivon'ny tahirim-bola nasionaly milanja ray taonina sy 300 kilao. Samihafa ireo karazan'ireo amin'ny ankabeny sy misy fiantraikany amin'ny toekarena amin'ny ankabeny ny fitahirizana ny or commercial. Ny angama mila tsy piany mba tsy hampadiso ny mpieno sy ny olona mijery. Tsy manana or monétaire Madagasikara amin'izao fotoana. Zay zany tonga dia mazava. Le volamena resahan'ny ministry ny arenakibon'ny tany io or commercial fa tsy or monétaire. Le or monétaire ni misy norme. Le or commercial ohatran'le volamena zany vidiny ohatra hoe reo mpanao zany mpanefy volamena hoe ny bijoutier zany hoe zareo zao mividy or commercial de misy orinasa namena agrément ankehitriny mivarotra volamena any amin'ny banque centrale, mividy volamena tokoa ny banque centrale fa iny rehefa aveo mbola tsy maintsy avadika ho lasa or monétaire satria manaraka norme stricte ny or monétaire par rapport amin'ny hoe ny fidiran'le izy hoe anana lanja apisy lanjany amin'ny vola gasy mbola tsisy lanjany io satria ohatrany miaratsiny amin'ny teny alisy fa ohatrany karana mivody volamena ihany zany le banque centrale amin'izao fotoana tsisy mahasamihafa azy. Dingana maro no araina vao mivadika ho or monétaire ny volamena jifain'ny banky foibe tahaka ireny. Ny fananana or monétaire no manandanja amin'ny toekarena araka ny fanazavan'ny pahy toekarena hatrany. Ny any Madagasikara izay mbola aotra grama hatreto. Mbola mila raffinage io, mbola misy zavatra maromaro io, mbola mila enregistré io, misy zavatra maromaro zany pitsopitso maromaro fa tsy hoe tonga dia hoe mividy volamena ianao ry dia hoe iny ny atao hoe or monétaire. Diso tanteraka izay or commercial io resahany io. Io mbola lava be ny dingana rehefa mbola mila
fondeny iny 99% rehefa avy eo mbola mila enregistreny iny mbola misy dingana maromaro zay vao eken'ny olona hoe or monétaire le aty amintsika aty. Ny or monétaire iny tsy maintsy reconnu au niveau international dia misy le antsoina hoe conseil mondial de l'or. Ny conseil mondial de l'or iny zany no mivalide hoe manara-penitra ve le volamena ao banque centrale ka afaka classena hoe or monétaire le izy. Volamena manana ny lanja manokana anatin'le fifandraisan'ny raisam-pirenena satria rehefa misy crise eny internationale, crise ny finance internationale, dia ny volamena ny antsoina hoe valeur refuge. Le volamena zany na tiatsika na tsy tiatsika manana anjara toerana lehibe ao anatin'ny fifandraisan'ny raisam-pirenena ary mahatonga ny sandam-bolana firenena anankiray matanjaka kokoa. Entina ampiroboroboana ny setry ny volamena sy ny ahafahana manao tahiry betsaka amin'ny vidiny azo ifaninanana, nambaran'ity paitoekareny ity fa tokony sokatra bebe kokoa ny fahafahana mivarotra volamena amin'ny banque FIB Madagasikara. Rehefa misy appel d'offre iny misy concurrence. Rehefa misy concurrence iny dia mihena kely ny vidin'le volamena vidin'ny banque centrale mazava ho azy iny zany. Fa maninona moa ireo orinasy ireo ihany mahazo mivarotra volamena any amin'ny banque centrale. Fa maninona moa ny banque centrale raha manao appel d'offre mazava tsara dia zay olona manana volamena afaka mivarotra any amin'ny banque centrale. Fa maninona hoe misy orinasa amena agrément mivarotra or commercial. Tsy aivina ny firenena sinoa sy rosiana no manana tahirim-bolamena or monétaire betsaka indrindra ankehitriny. Raha ny nosy kosa isan'ny manana betsaka ny nosy Maurice izay mitotaly mandina ny 14 taona. Voatery miankin-doha amin'ireo mpamady vola avy any ivelany Institut National de la Statistique vokatry ny tsy fampin'ny vola atokany fanjakana entina miasa. Ity rafitra ity izay isan'ny ankinan'ny tetikasa mpampandrosoana eto amin'ny firenena io na saina. Tsy ampy nitosika avy amin'ny fitondram-panjakana na araka ny lalàna fa indrindra ara-bola ahafahana mampiodana araka ny tokony ho izy ny INSTAT na ny Institut National de la Statistique izay mamoaka ireo antotanisa sy torohay ilaina amin'ny fanatanterahana ny politika mpampandrosoana eto amin'ny firenena. Vokatry io miankin-doha amin'ny any ivelany INSTAT rehefa no fanadihadiana lehibe. Zavatra ataontsika miankina amin'izay daholo satria raha tsy mivoaka ny texte d'application zany dia lasa ohatra ny mipetraka fotsiny ao le lalàna. Ohatra ny resaka ny financement, ny activité statistique zao nisan'ny zavatra ngeza be ao anatin'io lalàna io misy ny atao hoe Fonds de développement de la statistique hatramin'izao nefa mbola tsy mivoaka ny texte momba an'izay dia voateritsika zany miankina amin'ny famatsim-bola avy amin'ireo mpamatsy vola amin'izay activité ngezangeza momba ny statistika eto Madagasikara. Maro nefa ny zavatra tokony ho adiadiana amoahana antotanisa sy antotan-kevitra eto Madagasikara raha ny fanazavana. Io moa zany miankina amin'ny mpitantana sahala amin'ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny firenena raha eritreretin'ny mpitantana fa priorité zany izy dia mino angamba fa azo atao zany ny mamatsy vola ny activité statistique na ny ataontsika hoe minimum mety afaka ho atao fa tsy voatery iandrasana ny mpamatsy vola. Ny akabeazan'ny zavatra ataontsika aloha zany dia avy any amin'ny mpamatsy vola amin'izao fotoana izao. Tsy dia tena mbola misy indrindrandrindra zany ny opération statistique izay atao au niveau national zany dia saka avy any amin'ny mpamatsy vola daholo no anaovana ny financement. Raha ohatra ka misy ny financement dia betsaka ihany zany ny statistika azo vokarina eto amintsika. Tsy aivina isan'ny ilana ny INSTAT ny fanatanterahana ireo politika mpampandrosoana eto amin'ny firenena amin'ny fanaovana fanadihadiana mialoha mandritra ary aoriana ny fanaovana ny tetikasa ahafahana mampizotra araka ny tokony ho izy izany. Manameloka ny trangany sy ahotany amin'ny Université any Toliara ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra atsimo sy atsinanana. Raha ny fanazavan'ny minisitra tompon'andraikitra kosa efa nanomboka ny 12 Jona teo ny fizarana avatsy-pianarana misy larina ary zao. Manoloana ny korotana ny tranga tany amin'ny Université ny Toliara manday ny herinandro teo izay niafara tamin'ny fitifirana ny mpanao fihetsiketsehana miantso ny fitondram-panjakana ireo fikambanan'ny mpianatra avy any amin'ny faritra atsimo. Ireto farany izay milaza fa voan'ny tsindry azo lena avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Manameloka tanteraka ny tifitra basy amin'ny bala tena izy izay nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny mpianatra ambaratonga ambony izay mitaky ny zona noho ny
fahasahiranana misy amin'ny mpianatra amin'izao fotoana izao ary miantso ny fitondram-panjakana mba hampiatra ny sazy farany izay henjana amin'ny tandro filaminana tomponantoka amin'izany fa tsy hamono mpianatra ny anakaraman'ny vahoaka azy ireo. Hitsenkila nambarany minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mandeha miandalana ny fizarana ireo vatsim-pianarana ho andreo mbola tsy nandray izany. Fizarana izay nanomboka ny 1 Jona teo. Nanomboka moa tamin'ny 1 volana Jona teo izany tany Tomasina, Diantoy, tany Majanga ny fizarana ny vatsim-pianarana fa 5 volana ary mitoy hatrany amin'izao fotoana izao ny 5 volana, ny 9 volana ary ny 7 volana, izany hoe 3 volana no raisina amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo izay efa nandray ny volana 5 kosa dia ny volana 9 sy 7 no raisina. Ho an'ireo mpianatra izay mbola tsy nisitraka an'izany vatsim-pianarana 5, 9 ary 7 volana izany dia efa afaka manatona ny toerana fijerena izany fa efa mipetaka daholo any amin'ny petadindrina ny tetiandro mitsinjara ny andro tokony andraisan'ny rehetra izany vatsim-pianarana izany. Manoloan'izany indrindra dia miantso ny fitondram-panjakana hatrany ireto fikambanan'ny mpianatra avy any amin'ny faritra atsimo ireto ny amin'ny fandraisan'izy ireo andraikitra mialoha fa tsy andro korotana hatrany. Laza moa itaona efa misy aneny calendrier izay pratika izay misy zany no melohanay anatin'ilay izy. Raha tsy aivina nandatsahana aina tany université Barika Djimitsiliara mivaly olana. Misy raha latsaka, misy mpianatra maratra miafara aminatoko fanampotehana zavatra tany université Tuliara mivaly olana. Izay foana ve zany ny pratika atao amin'ny tontolon'ny ambaratonga ambony eto Madagasikara hoe endrasana tonga amina zavatra ohatran'izany voavahana le olana. Aika le izy zany zavatra azo vahana ihany fa endrasana misy dégâts vahana le olana. Ka izay zavatra zay zany tsy ekenay izay zavatra zay. Ny olana borsa tsy voandroany, tsy voamaly, tsy voafakomaly, efa fantatra foana. La zany izay fa hoe vita rehefa vita ny digitalisation, zay ny tenen'ny tompony andraikitra taminay, tokony ilamina amin'izay resaka vatsim-pianarana io satria fantatra amin'izay ny mpianatra tena izy hoe mendrika isitraka le vatsim-pianarana. Taoko angamba nefa volana maromaro navitan'le digitalisation nanateny izay fa tokony voaloha ara-potoana amin'izay le izy. Ny zavatra misy anefany misy fahatarana foana le izy. Hatreto izany fanazavana hatrany dia ho an'ireo mpianatra efa mandalo sy mbola andalo fanatobiana nomerika noho tsy nahafahan'izy ireo nanao izany nandritry ny fihiboana sy ny antony maro samihafa dia harafitra manaraka izany fahavitany ny fanatobiana nomerika izany ny tetiandro andraisan'ny vatsim-pianarana 7 volana sy ny fampitaovana. Nakatona nanomboka androany CTC Mahamasina sy Mandromena Andorany fotsy nafindra eny amin'ny CTC Voara Andotapenaka na eny amin'ny hôpitaly ireo marary-tsabona amin'ny izao fotoana izao fanadina. Androany maraina nanomboka ny taona sy nandrava ireo fitaovana nampiasaina tetỳ amin'ny CTC Mandromena ireo mpiasa. Nakatona nanomboka androany alatsinainy ny CTC eto Mahamasina sy eto Mandromena Andoarany fotsy. Nafindra eny amin'ny CTC Voara Andotapenaka na eny amin'ny hôpitaly arakaraka ny amafy ny trangana retina miseho aminy ireo marary vitsivitsy tsabona amin'izao fotoana izao. Araka ny fanambarana nataon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ny 27 volana Jona 2024 lasa teo manoloana ny fivoarany isan'ny trangany olona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 eto amin'ny faritra Analamanga. Tsapa fanidina izany tranga izany nandritra ny andro maromaro ny fanesy ary amin'izao fotoana izao dia latsaky ny 20 ny fitambaran'ireo marary rehetra tsabona eny anivony CTC. Nosokafan'ny fitondram-panjakana ny CTC 19 andraisana ireo olona tratran'ny COVID-19 ahafahany marary misitraka ny fitsabona mifanandrify amin'ny aretiny. Rehefa tsy misy intsony ny marary raisina an-tanana nakatona ireo CTC noho ny fihinan'ny tranga. Izay ny antony nanakatonana ireo CTC Mahamasina sy ny CTC Mandromena Andoarany fotsy nanomboka androany alatsinainy 20 volana Jona. Mbola misokatra kosa ary manohy ny asa fandraisana ny fitsabonany marary ny CTC Voara Andotapenaka.
olona miisa roa indray no namony ainy vokatra ny valinaretina coronavirus teto amintsika tao anatin'ny 420 ora raha nitatra izay navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity 420 ireo tranga vaovao 9 ireo sitrana soamantsara ary hatreto 12 ireo anatin'ny forme grave. Lafa mavao hafa kosa indray dia totosany maraina teo ny lalonana ara-miaramila famindrampahefana teo amin'ny chef d'état-major des armées vaovao sy teo aloha izay nitron'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement io na saina. Asina tombo miaramila isaky ny distrika manomboka izao ahafahana manafaingana ny famonjena raha misy nitrangana tsy fandriampahalemana hoy ny chef d'état-major des armées vaovao. Ary manomboka mametraka ny rafitra paikady maharitra isika dia anisan'izany ny fametrahana andreo faritra fiarovana sy filaminana ny zone de défense et sécurité sy ireo délégation militaire régionaux izay apetraka Antsoatsy. Mitohy zany ny fametrahana ireo rafitra vaovao fametrahana andreo toby isaky ny distrika isaky ny faritra mba ahafahana manaparitaka andreo tafika ampandry fahalemana. Efa misy ny vokatra eo amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana saingy tsy ampy izany manoloan'io nanome toromarika ny ministra ny fiarova amin'ny pirenena. Dia ny fameretana ny fandriampahalemana amin'ny alalan'ny fametrahana dispositif militaire temporaire fandefasana any atafika sy fitaovana mafy eny amin'ny faritra tena nanderana sy fandriampahalemana. Ny fametrahanao ireo andeatafika vaovao eny amin'ireo base opérationnelle avancée sur le détachement spécial de sécurité salam paikady maratra na stratégie entina aparefy ny fandriampahalemana sy ny filaminana. Ahazana ohatra misy gardiana kely sy ny firitevitra mitarika ny fantarana eo ampirehetan'azana. Adidinao ny mitarika ny hevitra rehetra anatanteraka ny fanamby vaovao anamafisana ny fandriampahalemana amin'ireo faritra mbola iny. Nitanterana androany teny fiadanana ny lanonana ara-miaramila famindram-pahefana teo amin'ny lehiben'ny état-majorn'ireo tafika teo aloha sy ny vaovao. Nanatrika izany ny premier ministre sy ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta ary manamboninahitra sivily sy miaramila maro samihafa. No tanterahana teny amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena io ariva io ny fanolorana maro-boninahitra n'ireo attaché de défense miisa 4 eo anivon'ny masivo amerikanina izay andao an'i Madagasikara rao ary ny sombony amin'izany. Mahery ny 420 miliara ariary amin'ny zao fotoana izao ny fanonerana efa vitan'ny fanjakana ho an'ireo fananana voakasika tamin'ny fanamboarana ny rokadan'ny arivo. Amin'itoy hatrany ny dingana entina anonerana ireo ambiny izay tsy mbola avoaloha araka namafisany teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana-tany sy ny asa vaventy amin'ity androany 5 tarandriana evo. Mitentina mahery ny 120 miliara sy 500 tapitrisa ariary ny totaly ny fanonerana ny fananandreo voakasiky ny tetikasa rokadiny arivo. Mahery ny 420 miliara sy 700 tapitrisa ariary amin'io no efa voaefa hatramin'ny daty ny androany 120 ny volana jona 120 arivo. Tsy mijano eo fa mitohy hatrany ny fanatotosany ireo dingana anohizana ny fanefan'izany. Tamin'ny andro ny tetezamita no efa nanomboka ny fanatotosana ny tetikasa rokady ity. Efa ntaona maro no nanomboka ihany koa ny fanonerana ireo tompony fananana voakasika io. Isan'ny miteraka ny fitara ny fotoana fandoavana azy ny dingana taratasy tsy maintsy arahina rehetra, eo ihany koa ny antota taratasy ilaina samihafa. Namafisy ny ministera tompona andraikitra trany fa efa vonona avokoa ireo vola anaovana ny fanonerana io.
Totosa tamin'ity androany ity tena nivon'ny fitsarana ny fianianana ho an'ireo commissaire du commerce 5 mianadahy na vita fianarana nandritra ny roa taona tena nivon'ny enam androibe. Fanampanazavana. Cadre de conception, zay zany principalement ny attribution ireny olona reny zany reto andiany reto any aorinany dia natsona iandraikitra ny ataontsika hoe ny toerana secrétaire général na ministère tale général ny tale zany hoe cadre afaka mandray décision zany amin'ny fitondrana ny raharaham-panjakana atao hoe fanampiny anga zay zany corps spécifique azy fotsiny dia tahaka an'ireo contrôleur ihany koa dia anisany manamafy ary mitarika indrindra ny asa fanarahana maso zany mahakasika ny raharaha ara-barotra. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra sika melona diratsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Azafady kely ange Feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fatim-bolana.
nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimby tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy. Ensemble, célébrons le foot avec l'UEFA Euro 2020 en intégralité. N'attendez plus pour entrer dans la danse. En ce moment, le décodeur avec un mois d'abonnement sur Évasion est à 55 000 arrières seulement. Les bouquets Canal+. Vahiny rony raisin'ny fampalalam-baovao amin'ny ty alina ity dia samy mpikambana avy eo anivon'ny PFSCE avokoa izy ireo. Mianadahy zay mandray vahintsika amin'ny ty androany ity miaraka miantarandrianay vao tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany ny fitenenana. Miarabantsika ihany koa mitodika ato amin'ny sambatra avy hatrany fantaniko voalohany inona marana ilay PFSCE. Mirabanareo dia mirabana anatrano ny PFSE na ny plateforme de la société civile pour l'enfance dia vovonana iray mampitambatra ny fikambanana na ONG miisa 20 izay miantsihatra amin'ny fiarovana sy fampiroboroboana ny zon'ny zaza eto Analamanga. Anisan'ny mampiavaka anay dia ny fandraisana tanana mivantana eny anivon'ny fikambanana tsirairay avy eny zany. Misy ireo fikambanana mandray mivantana ny ankizy ny lalana ohatra, ankizy manana fahasembanana, ankizy tsy misy mpiay, ankizy marefo, ankizy aran'ny herisetra ary ankizy ao amin'ny akanjo fanarenana. Ao anatin'izay iray volany ankizy koa moa tsika amin'ity volana jona ity misy ve nietsika totosa ianareo? Rahantsika malala fa ny volana jona dia iray volan'ny ankizy entina indrindra ary hanamariana fa ny ankizy misitraka ny zony dia manangana firenena havanana dia misy ny hetsika izay nototosain'ny plateforme de la société civile sy ireo mpikambana ao aminy. Anisan'izany ny fifaninanana slam izay nandraisan'ny be sy ny maro anjara moa dia efa tapitra izay fifaninanana izay. Dia eo ihany koa ny fifaninanana sary izay andraisan'ny ankizy beazina amin'ireny centre ireny dia tsara ny manamarika fa ny fizarana loka ho an'ireo mpandresy dia ho tanterahana amin'ny faha-13 ny volana jona ho avy izao. Isy ihany koa ny hetsika fanentanana mahakasika ny zon'ny ankizy ho tanterahana eny anivon'ny fikambanana na ny centre ny faha-14 ny jona. Dia eo ihany koa ny fiarahamiasa niaraka tamin'ny tranombokim-pirenena isy ny fitsidihan'ny ankizy beazina amin'ireny centre ireny ny tranombokim-pirenena mba hisitrahana izy ireo ny zony amin'ny ty volana ity. Inona raha ohatra ka te handray anjara amin'ireny hetsika samihafa ireny na ireo lalao samihafa karakarainareo izavy ny afaka mandray anjara dia ahoana ny fahanjareo mandray anjara amin'izay? Ny fifaninanana slam dia izay nisokatra ho an'ny rehetra dia afaka nandray anjara daholo ny rehetra dia nalefa tao amin'ny pejy Facebook ny plateforme izay efa vita moa zany hatramin'ny fitsarana ary efa vita ihany koa fa ny fifaninanana sary dia natokana ho an'ny ankizy beazina ao anivon'ny centre ONG mpikambana ao amin'ny plateforme ihany. Inona ny tanjonareo anatin'ny hetsika samihafa sy ny hoe fikambanan'ireo fikambanana maro samihafa miaro ny zony ankizy? Inona ny tena tanjon'ny fikambanana zany?
dia mba ho voaray mba ahafahan'ireo zaza misitraka ny zoany araka ny tokony ho izy zany izay ny tena hoe tanjony ao anatin'ilay izy fiarovana sy fampiroboroboana ny zoan'ny zaza. Ie, feno izay fanazavan'izay inona ny fanentanana avy aminareo mikasika an'izay tontolon'izy ny ankizy izay na fisaorana ihany koa amin'ireo mpiara-mianantoka samy. Etony izahay dia misaotra manokana an'ireo mpiara-miasa rehetra sy ny mpanohana anay dia ny Colas, ny apprenti d'Auteuil, ny Asmae, ny AFD, ny Titanium sy ny Sodium. Inona ihany koa ny afatra sy ny afaka atao ohatra hoe te hanantona anareo na aka fanampanazavana aminareo? Raha misy olo-trotrana fikambanana maniry anampanay amin'ity hetsika ity mandritra ny volana ankizy dia afaka manantona eny amin'ny point PFCE any amin'ny parc Tsimbazaza ampitana izy io dia afaka mandefa afatra miafina koa ao amin'ny page Facebook ny PFCE ary afaka miantso ny lahana taroby izay hitantsika eo aloha eo. Zay mahakasika ny fampitony ny fakakevitra molavolana ny PSE eto Madagasikara. Teboka maro no tsy mifandraiky amin'ny zava-misy manodidina ny fampianarana eny fotony eny ka tokony nandraisana hevitra amin'ny mpisehatra manerana ny Nosy Ivy-Richard. Tsy mbola tontosatra amin'ny farany dinga anarahana amin'ny fametrahana ny PSE na ny tetim-pivoarana ho an'ny fampianarana eto Madagasikara. Araka ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ministera ny fanabeazan'ny pirenena anatin'ny famaranana ny fakakevitra molavolana amin'ny politika amin'ny ministera telo-tonta misahana ny fampianarana. Ny PSE moa dia raha tsika fantatra fa io no programan'ny fanjakana raha nanapetraka ary nekeny anaraka tamin'ny ombonantoka efa tany amin'ny taona 2024 tany ary ankehitriny efa ho tonga amin'ny sehatra famaranana anazy tsika io. Izay indray ilaina an'ilay hoe jery-todika ankehitriny raha hitantsika eo hoe revue thématique amin'ny PSE ilay atao hoe jery-todika izany andiniantsika ny vita, ny tsy vita, ny mety sy ny tsy mety, ny tokony fanatsarana ary nitondrantsika indray izy ny politika mpampianarana io ho an'ny taona maromaro manaraka. Ao anatin'ny fametrahana ny PSE hatrany, tafiditra anatin'ny fepetra no takiany ny mpiara-miombonantoka arabola ny anaovana jery-todika roa isan-taona. Mialohany anaovana revue thématique goavana momba ny PSE ny volana Jolay. Nanomboka androany ny fakan-kevitra andraisana ny etaetam-pisehatra manerana ny faritra. Hoe nisy ary ny fanakianana mahakasika ny PSE ka izay no antony androany. Izany hoe ny ministera zany mba tena isy fandraisana andraikitra isy sosikevitra avy any fotony no enona ny tsirairay avy na mety ho hitantsika eo amin'ny conférence débat io sosikevitra ny tena sotomina ary nefa tsy voafehy fa tsy maintsy misy ihany koa mety anambara ary ampivoatra n'izay zava-rehetraretiny fa nandringa tanatin'izay ampiasana amin'ny PSE izay. Ankoatra ny fakan-kevitra no manana ny fanaovana revue thématique momba ny PSE ny volana Jolay. Tafiditra anaty lohahevitra mba hatoerana nandritra ny feona mpisehatra amin'ny fampianarana isan'ambaratonga ny tetsy am-pefilo ny famahana ny olana nateraka ny Covid-19 tamin'ny fampianarana. Olona manana fahasembanana misa 7 avy amin'ny commune Valo eto amin'ny faritra Analamanga no nahazo fiofanana hofanamafisana ny fampahafantarana sy fanentanana mahakasika ny zon'izy ireo. Atanjona amin'izany fanampiana ireo olona manana fahasembanana eny anivon'ny fiarahamonina Abraham Randriamanana. Voatotoina manoloana ny tsy fisian'ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny zoany ireo olona manana fahasembanana. Maro karazana ireo olana sedrain'izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina vokatra izany, indrindra ny eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Fahefana ananan'ireo ivon-toeram-panabeazana mihitsy no tsy misy satria ny mpampianatra tsy voahofana. Ny ray aman-dreny ny mpianatra tsy manana fahasembanana sy ny mpianatra tsy manana fahasembanana mbola mipetraka ao anatin'ny eritreritra zareo no hoe ny zanakay tsy ampianarinay miaraka amin'io, manako taby io, zavatra ohatran'izay zany dia lasa sakana daholo zany ireny. Na ny olona manana fahasembanana ary lasa matahotra izy na misy sekoly vonona indray ary dia miahotra satria le environnement mihitsiny no tsy adapté aminazy. Nisy araka izany ny fanomezana fampiofanana ho an'ireo olona manana fahasembanana misa 7 avy amin'ny commune Misa Valy eto amin'ny faritra Analamanga amin'ny alalan'ny tetikasa Vohizo izay sahan'ny sehatra tsy miankina iarahana amin'ny mpiara-miombonantoka. Vina amin'ny fanatanterahana izany ny fiahiana azy ireo hisitraka ny zony raha ny fanazavana. Tafiditra ao anatin'izay hoe miofana izy amin'ny resaka technique de sensibilisation zao dia miofana amin'ny technique de plaidoyer sy lobbying dia ny asa miandry zareo zany dia tena hoe hanao asa fanentanana izy eny anivon'ny fiarahamonina dia hanao
manao ady sisika any amin'ny fitondram-panjakana sy ireo sehatra isan-karazany tokony isitrahany olona manana fahasembanana an'izony dia ry zareo zany no solotena manantanteraka an'izay asa izay ny anivon'ny fiarahamonina. Nanomboka androany ary ahatra 2 andro ny fampiofanana ireo olona manana fahasembanana ao anatin'ity tetikasa ity. Ankohonana miisa 4 lasiraetsy no mahazo ankohonana miarana tetikasan'ny fitondram-panjakana entina manampy ny ankohonana manoloana ny fisian'ny valinaretina COVID-19 R5,000 isam-bolana no azo amin'ny izany Evrichard. Hiditra amin'ny andiany fa 4 ny fitsinjarana ny vola fanohanana mpisitaka ny tetikasa ankohonana miarina. Tetikasan'ny fitondram-panjakana tanterahan'ny FID ety manampy mipona marefo manoloana ny COVID-19. Ankohonana 9 lasiraetsy eto Antananarivo renivohitra sy manodidina. Toamasina sy Fianaratsoa no misitraka ny tetikasa ary misy masotsivana mazava. Ireo ankohonana efa nisitraka Vatsiarabola tany aloha zany no naverina anaovana fanadihadiana ho fanamarinana tokoa ny toem-piainan'izy ireo. Rehefa vita izay fanamarinana isan-tokantrano izay dia nalahatra izay tena marefo indrindra anatin'izy ireo satria voafetritsika amin'ny isan'ny mpisitaka afaka hisitraka ilay izy noho ny vola enti-manana. Ny fanampiana kosa dia miendrika Vatsiarabola aloha 10,000 isam-bolana izy io ary maharitra eo amin'ny 9 bolana zany hoe inenina mandray 10,000 ariary ny ankohonana anankiray misitraka. 10,000 ariary isam-bolana araka izany no sitrahan'ny mpisitaka ny ankohonana miarina anatiny embolana. Misy ankilany teboka andrasana azy ireo ho takalon'izay. Ny zarandraikitra voalohany aloha zany dia ny tsy maintsy anatrehany ny atao hoe sehatra maso izay fotoana iray ao anatin'ny ray volana io izay ampitana sy fahalalana sy fanamafisana ny fahaizany fanatsarana ny fiainam-pianakaviana. Eo ihany koa ny fahaizana mitantam-bola. Eo ihany koa ny hoe anairana ny zareo sy anaovana tansorika azy ay anao fiarina mendrika kokoa ao aorianan'izao fanampiana zao. Dia ny zarandraikitra faharoa takiana aminy ho an'ireo izay mananjanaka tokony mbola hianatra dia mampirisika ny zanany handeha any an-tsekoly. Ankoatra ny ankohonana miarina, tetikasa 4 no entin'ny fitondram-panjakana anampiana ny mponina indrindra ny tena marefo manoloana ny COVID-19 ka maherin'ny 4 hetsy ny ankohonana misitraka. Tafiakatra $570 ny vola natokany banky iraisan'ny pirenena nanohanana ny tetikasa fanarena sy fiatriana ny vona ankapobeny. Tsy tokony angina manoloana ny endrika fibodona ny harem-pirenena ny fitondram-panjakana. Izay ny fanan-kevitry ny otrikafo manoloana ny didim-panjakana navoakan'ny Frantsa mahakasika ny famadiana ny nosambatra ho valambalan-javaboary amin'ny manokana. Evrichard. Taorian'ny fanampahan-kevitra la Frantsa madika ho valan-javaboary ny nosambatra izay nivoaka tamin'ny gazety-panjakana frantsay ny Fojona. Tsy hita mazava ny paikady ny fitondram-panjakana malagasy anoherana ny endrika fibodona ny harem-pirenena ho ny antoko politika otrikafo androany. Misy an'ilay décret navoakan'ny mpitondram-panjakana frantsay izay nilazana hoe nosambatra na ny Île Glorieuse dia apetraky zareo zany ao anatin'ilay hoe valan-javaboary manokana fafitopolo am'zato izay arena frantsay. Be dia be zany nietsika nataon'ny mpitondram-panjakana frantsay nefa tsy ankilan'ny mpitondram-panjakana malagasy toa mangina manoloana an'izay fibodona ny aretsika. Ka izay indrindra zany natonga anay eto manaitra ny atao amin'ny ministera ndarambahiny indrindra ny ministra tokony andraikitra hoe raha diplomasia no resahana dia ny ministra ndarambahiny tokony andraikitra voalohany. Raha ivirinana anatin'ny fanomanana ny antota taratasy entina nohizana ny fitakiana nosy malagasy ny fitondram-panjakana. Hoy ministra ny raharaham-bahiny nandritra ny fifanatrehana tamin'ny solombavambahoaka ny 5 Jona. Na izany na tsy izany, paikady mazava sy entitra no andrasana amin'ny fitondram-panjakana ho ny antoko politika. Raha namoaka an'iny décret iny ny fanjakana frantsay fa inona moa no manakana ny mpitondra malagasy tsy hamoaka ihany koa iny décret lazana fa any Madagasikara renosy malagasy ireo. Ny faharoa dia ny hoe manana an'ilay fehi-kevitra ny firenena mikambana na iny résolution izay tsika izay ataontsika hoe fitaovana ngizabe eo ampelantanana ny fitondram-panjakana malagasy fa inona no mahatonga ny fitondram-panjakana malagasy tsy manitatra na mitady lalakafa amin'ny lafiny diplomasia fa mangina fotsiny sy miaritra izay ataon'ny mpitondra frantsay. Androany no tonga nitondra ny sosikeviny ety mitako ny nosy malagasy teny anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny ny antoko politika otrikafo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nandray ny asa mampanolo-tsaina eo anivon'ny masivoan'i Madagasikara any Paris, Frantsa nanomboka tamin'ity androany ity Irina Rakotomanga
rehefa nahazo ny taratasy nanendry azy ny valo ny volana jona lasa teo araky ny fampahafantarana zay natao tanatin'ny tambazotra tserasera Facebook. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia mariana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny fanaovatsy ny fifanarahana teo amin'ny commune Antananarivo sy ny PNUD mahakasika ny fanomezana baka ordure métallique Gaëtan Andriasilavo. Ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny solitena maharitra ny PNUD no nanatanteraka ny fanaovatsony ho fanamariana amin'ny fomba ofisialy ny fifanaraha-piarah-miasa eo amin'ny roatota ho fanadiovana ny tanàna. Ny PNUD izay nanolotra baka ordure métallique misy 20 ho an'ny SMA na ny société municipale d'assainissement ampiasaina amin'ny fanalana ny fako eny amin'ny boriboritany ireo fanomezana ireo ka ezahana arindra ny fanalana izany. Mijery ny etahany le ny baka reny zany hoe tokony alaina sa tsy tokony alaina na mbola azo tsy alaina amin'iny andro iny tsy andrasana ho idéborde le izy vo alaina fa misy sao izany anaovana programmation hoe rehefa eo amin'ny 3 quart izy dia efa alefa le programmation. Efa nisy tamin'ireo fitaovana ireo nampiasaina ary mbola itoy ny fanaparitahana izany izay toerana hita fa be olona sy be fako dia atao roa ny baka ordure izay apetrakeny isan'izany ohatra ny tsena. Tsena misy amin'ny tsena manana baka métallique, misy amin'ny tsena le baka vato reny ihany dia arakarak'izay ihany koa zany raha baka métallique ihany misy doblena efa double moa zany any amin'ny tsena amizao tokony azo triplena raha ohatra ka ilaina zany fa eo tsika mahita anazy zany hoe manao ahoana ny fomba anamboarana ny any amin'ny tsena reny mila ampinana na mbola azo tazomina amin'ny izy double. Efa mitombo ny fitaovana raha ny fanazavana ka isy araka izany ny toerana fanarina fako vaovao apetraka. Efa misy ihany koa olona manara-maso ny fako eny an-toerana amin'ireo fako tokony alaina. Tanjony tsy hisy intsony ny fako mivangongo sy miparitaka eto Antananarivo. Lafa vaovao hafa kosa indray dia nitombo ny fanjefan'ny olona arendrina vita gasy tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taona lasa. Ireo arendrina taratasy miloko sainam-pirenena no tena be mpanjifa amin'izany fanadina. Andro sisa no isaina ankalaza ny faraka 20 taona nazona ny fahaleovantena isika eto Madagasikara. Manomboka be mpividy ireo arendrina vita malagasy. Mitombo arak'izany ny famokarana azy, indrindra ilay miloko fotsy mena maitso. Manodidina ny 200 ka hatramin'ny 1,000 ariary ny vidiny. Nahitana fiakarana ny vidiny raha oharina tamin'ny taondasa raha ny nambarana ireo mpivarotra arendrina etsy amin'ny fito amby 20 hektara. Saingy tsy mahasakana ireo mpanjifa izany. Mba mazoto aloha zao ny malagasy no vidiny arendrina vita gasy mora sady tsara koa nge ny arendrina vita gasy satria fetim-pirenena malagasy le izy fa tsy fetim-pirenena sinoa dia tokony hoe mba le vita gasy no vidiana fa tsy vita sinoa. Mba le vita gasy vidiana fa azo ny vidiny vita sinoa fa fetim-pirenentsika malagasy fa tsy fetim-pirenena sinoa. Mazoto tsara ny mpanjifa ka manjifa ny vita malagasy. Ny kely indrindra 200 ariary dia ka hatramin'ny 5,000 ariary misy hatramin'ny 1,000 ary. Ataozana hoe mety tiany ny gasy ny anazy. Entana ny malagasy rehetra mba hanjifany mba ho tiany antsika malagasy mba hanjifany arendrina vita malagasy. Atao hoe fa marisika ihany ny olona efa maromaro ihany mpanjifa. Ny arendrina malagasy io ny atsika dia tsy maintsy atao mihitsy izay andehanany arendrina malagasy mahasatana ny gasy koa ilay izy. Tena mora raha mihoatra ny any ivelany zany tena mora ny arendrina malagasy. Maro karazana ireo arendrina hita eny an-tsena fa ny loko mitovy amin'ny sainam-pirenena araka izany no mahasarika ny mpanjifa. Samy manana ny antony hisafidianana io loko io ny tsirairay. Tena maresy lahatra zany tokoka za malagasy. Mbola kely nefa arendrina taratasy izy ny hiranay inona moa zany tompony arendrina ny hira amin'ny arendrina vita sinoa fa dia malagasy hatramin'ny farany. Dia izay zany no antsofanay antsofako ny arendrina vita malagasy manotaranako fa za sy mividy arendrina vita sinoa. Na misy ara ireo arendrina avy any ivelany, maro ny mpanjifa misafidy ny vita malagasy hatrany. Hita taratra amin'izany ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanandraindrana ny maha malagasy.
manambana anatanteraka fitokonana ireo mpamily bajaj ao atapy-tanànany Mahajanga amin'izao fotoana izao vokatry ny trindry izay ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana amin'izy ireo. Henri Flore. Mampametra-panontaniana ireo mpamily bajaj ao an-tampon-tanànany Mahajanga ao ny tsy mbola ahafahan'izy ireo miasa malalaka toy ny seha-pitaterana rehetra ankehitriny. Velon-tarena manoloana io araka izany izy ireo ka manao antsoava amin'ny tompona ndraiky mpanjakana izay nandray ny fanapahan-kevitra mba tsy ampitanila izany fanapahan-kevitra no raisina izany. Zay gaga efa misokatra raha jiabijiaby nefa mibajaja mbo tsy mahazo mandeha olo telo. Zay mampametsaka fanontaniana mpitondra fanjakana hoe fa maninona nefany spectacle fa mandeha raha jiaby fa misokatra fa maninona bajaja mbola dodomana foana mandeha telo. Bajaja iny mamelombada manjanaka fa maninona raha bajaja atao ohatran'izay sa atao fitavambola le bajaja mitondra telo fa tsisy vara le mandeha telo. Anao mandeha telo mbola takin'ny polisy fren'olo roa ilay anao dia lasa tsisy varany le izy nefa versement patron tsy mety enjenao 125 zao fa hiakatra koa versement fa hoavy fety mavangataka zay amin'ireo mpitondra fanjakana mba sokafin'ireo raha raha bajaty fa tena mijaly mihitsy koa zay sahirana. Fanapahan-kevitra mitanila tsy araka ny tokony izy araka izany no noraisin'ny tompona ndraiky ny fanjakana any an-toerana raha nambaran'izy ireo ary mifanipaka amin'ny zava-misy. Zay olo mamelombady amanjanaka zay mila miasa to isan'andro hoe karakory le raha ataon'ny fanjakana zany aminay zay tsy miady amin'ny fanjakana zay mba mangataka bavana le zay minday olo telo hoe tombosoa iraisana nambarandreo hoe mbola migarde le 1 mètre nefa bisy zay taxi miaraka amin'ny bisy mitovy foana le zavatra ny iainany espacenay eo. Rehefa tojo ny mpianakafy tsy afa-misaraka ka mitady bajaji iray andehanana voatery mamotsitra mpanjifa araka izany ireo sofirana bajaji ireo vokatry ny fipetra napetraky ny mpitondra ao an-toerana. Mihoatra ny 2 mahery araka izany ny bajaja miasa ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga ao ankehitriny izay mampidibola betsaka ho an'ny commune. Manambana ny hanatanteraka fihetsiketsehana araka izany ireo mpamily bajaji ireto raha tsy voava ao anatin'ny 27 ora ny fangatan'izy ireo. Olona miady saina lava sy manana stress ny betsaka manao yoga eto Madagasikara ary efa miroborobo eto amintsika ity taranja yoga ity miteraka tombontsoa maro ny fanaovana izany fanadina. Maro ireo teratany malagasy miroso amin'ny fanaovana ny yoga eto amintsika ankehitriny. Fomba fanao amin'ny alalan'ny fisaintsainana sy fanazarantena ampiray ny lafiny ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy amin'ny olombelona ny yoga. Azahoana tombontsoa betsaka ny fanatanterahana ity fanatanjahantena iray ity. Anisan'izany ny fanontoniana ara-tsaina izay tena ilain'ny vatantsika noho ny rotoroto sy ny adi-tsaina iainana mandritra ny herinandro. Ny yoga zany séance anankiray souplesse sy renforcement musculaire dia ny avantageny misy relâchement en attention aloha le izy dia milibérer un stress non quotidien. Zay ny antony nanaovana anazy hoe andro asabotsy satria lundi au vendredi ianao zany reraka ny vatanao be da be ny zavatra ny se-passé tany am-piasany, misy sentiment d'apaisement, misy équilibre physique spirituel koa le izy dia miaméliorer ny torimaso. Ianao zany raha tsy ampy torimaso dia manarina an'izay le izy. Misy renforcement na vitalité misy maîtrise na concentration konkoa le izy miaraka mobilité any corps dia mitonifie ny endurance anao hoentinao miaina amin'ny vatanao sy ny tontolo andronao ny herinandronao rehetrarehetra. Tsy ireo olona ao anatin'ny stress na ny adi-tsaina lava irery ihany no afaka manao azy ity fa efa misy karazany ihany koa an'ireo olona te hanena vatana. Maharitra eo amin'ny adiny iray sy fefa ny séance ary manodidina amin'ny 4 alina ariary ka hatramin'ny 5 alina ariary ny sarany. Yoga tsy voatery hoe étirement na le zavatra klasika fataon'ny olona fa ny finiasa mihitsy zany natao hiaraka amin'le momba fanenana vatana satria zany le izy zany raha mahavita ianao 1 fois par semaine suffisant. Le izy koa zany tsy resaka fizika ihany na hoe spirituel fa diminuer ny risque ny diabète ary anatin'ny vatan'ny olombelona dia maladie vasculaire zany hoe santé bien-être dia spirituellement zany. Lova ara-kolotsainan'ny UNESCO sy ny teratany indiana ity fanatanjahantena iray ity ary efa niforona tamin'ny taon-jato faharoa talohan'i Jesosy Kristy. Tsy aivona moa fa ankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny yoga. Maresaka iraisam-pirenena any Brezila mihoatra ny 10 hetsy ankehitriny ireo namoniaina vokatry ny valinaretina a Covid-19.
manoloana io dia nandratanteraka fidinana an-dalambe ireo mponina amin'ireo tanàna samihafa any an-toerana manameloka ny tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana fanandina. Vague de colère au Brésil. Misesisesy ny fidinana an-dalambe totosain'ireo mponina any Brezila ankehitriny 12 volana hatramin'ny isian'ny valanaretina tany an-toerana tsy nisy ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana amin'ny fisorohana ny fipaharian'ny valanaretina raha ny nambaran'ireo mponina antony anaovan'izy ireo ny fitakiana amin'ny fialan'ny filoatra Jair Bolsonaro. Firenena faharoa ahitana trangana fahafatesana betsaka indrindra vokatry ny Covid-19 manirantany ankehitriny ao Brezil. Ankilan'izay tsy mitsaha mitombo ireo marary sy nantanana eny anivon'ireo toeram-pitsaboana amin'ireo faritra samihafa eny an-toerana. Nanamafy ny filoha breziliana fa miroso ny dingana amin'ny fanafarana ireo vaksiny ankehitriny. Raha ny fampitam-baovao 12 isanjaton'ireo mponina any an-toerana hatreto no efa vita vaksiny. Et de nombreuses villes font face au manque de doses. Dia zay mamana vaovao tamin'ity andro andeha ankasiahana naraka izany soafa tsara daholo tompoko. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.